Mahafaly ny radio Madagasikara no manolotra ho anao mandridity herinandro ity ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Nofy nosoratany Erika Ravalso. Ireo mamelona ny tantara Saloy Gaston Jacques Zoma Mirina. Mana totosa Gaston Randriamanalina, mandray feo Joary Setra Randria Tsarafara. Vina ny leso mamerenandro mpianamianatra amin'ny lahany volako. Ry zalahy aloha tena tsy milaza daty matotra fa rehefa manana hono ny ray aman-dreniny dia averina. Fangamo ry ray aman-dreniny zalahy tena tsy afaka nanampy mihitsy. Dia efa reny no tenenina tamin'ny data sy neny reny. Ka tena ela loatra ka. Raha ny tokony izy dia samy manavitra ny zanany ray zamiko. Ka tsy mety angefa na hono miara-mivoaka na miara-midoboka e. Dia nahavariana koa lesy ny fialangalan'ireo ray aman-dreniny zalako. Ny zanako zao ve mila fanafotana dia tsy mba mikaroka na dia kely akory aza. Nalaza hoe efa nikaroka aloha zareo e. Fa ireny nidododo teto amin'ny dada sy neny reny. Ka ny volako ela loatra no mampieritreritrako. Ka tsy maintsy alohan'ny foana rera izay volany dady e. Olon-dehibe mifanaiky ange marivo e. Eny e, olon-dehibe mifanaiky tokoa ka tsy fanao no manao tahaky nadalako. Aleo aloha andery dada. Hoaizandray ilahy iny zany zao. Hoeny akatso ako. Anatevindarana mpitokona. Ka tsy maintsy mba miara-mirona kosa ange izay mpianatra e. Mijanona lesy a. Fa ahoana kosa rery dada. Sao dia ho ampidiry ny sasany any am-ponjany ray ilahy io. Tsy ho tratran'izany tsony ry ary dada, aza matahotra. Dia maiza ary miala raha sanatria mbola misy ny toy ny ray mandeha iny a. Lasa aloha ry dada. Ndao are. Tena mba tsy rariny kosa ny ataon'ny sasany ka zony ny mpianatra sy ny mpampianatra zao ve dia kiazana fotsiny ihany. Ny zo angamo tsy efa mandeha ho azy ny fisitrahana azy fa tsy takiny izany e. Misy olona hafahafa fitantanana mihitsy oka. Fa ity tahiry fongana atao anatin'ny ray mpimaso koa ity mahafalalanina ny saina ka. Zany raha mba nisy ray aman-dreniny mpianatra milaza ho nanambolana fotana ny zanany. Raha tsy tafiditra tamin'iny aloha ela azo dera dia navelako tamin'ny mihitsy reny ka. Inona koa ty mahalasa eritreritra? Ny volako lasany amin'ireo ny samotrazoko. Hatramin'izao mbola tsy niverina. Ka mbola tsy manana ry zareo matoa tsy mamerina. Ka ela loatra ka. Na ela aza afaka hanao inona? Ka mila mitady mafimafy kokoa zaniko anatrarana ny tanjona. Tena izay mihitsy. Mila miketrika itsika. Inona koa ny ketrehiny eo fa ny vola tokony ampiasaina aza ity nanjavona tampokako. Mandrasa rehefa tsy maintsy mbola hiverina ny volantsika e. Tena mora mirainao ny izy zany e. Ka inona ary ny azo atao e? Andeha ho toriko rangary iny a. Oka tsy ranga ka mangalatra ny volako. Angary zareo efa nisy nilaza taminao fa tsy amerina volanao. Ka izao fena inana zao ve tsy efa midika fa afitsany ihany ny volako e. Asa dia manombatomban-dratsy e. Inona ary mahatonga ny zareo milety belona ka. Mbola tsy misy ny atolotrako. Farafaratsy mba manantona milaza ny antony mahataraiky ny famerenam-bolako iziko. Olon-dehibe nifanaiky rehefa aza dia mifanahy vola tafahoatrohatr'izany a. Dia avela hitsika fotsiny ihany zany ny vola. Tsy ny teny an'izany a. Mahasosotra mihitsy a. Aleo andeha hiasa fa sy mandreraka izy zany e. Dia amboary ny saina fa sao reraka ambony ihany ka tsy havita ny asa e. Tsy mba manaiky an'izany le tsy raha zany ao mitoerany lahy. Dia inona ary no azo atao e? Tonga dia andehanana any an-tranony. Ohatrany to mety tokoa zay a. Allo raisiko loha ty olona miantso aty. Raisy. Allo? Eny tompoko. Tongava ty ampiasana fa ato mihitsy ahy e. Esy zany? Kilina matavy lesy a. Dia aza tonoa ny lahy ka mila ny lahy mihitsy anie zany. Fa ahoana? Ao amin'ny servisy ny lisany mihitsy no tena manao an'le asako. Ay? Dia mety avy hatrany lahy zany a. Inona ny etsehako amin'izany? Tonga dia efa ampiomanina ny sainy kilina fa raha tsy vola be tsy vitaingana ny taratasiny e. Dia ohatrinona ary ny tokony ho teneniko e? Aleo ary ho avy eo amiko izy aloha dia
atsoky dia omeko sy papilava eo e. Raikitra re. Misy lesy tahaka izao fa tena ho avitra ihany no madinika ka. Na eny feo hafahafa koa ange le tsy tatato izay e. Feo hafahafa hoana ity. Misy mankalaza ho mpandresisy bolitsika amin'ity toeram-piasante. Taiza ny tiana iny olona an'izany. Tato ampiasana tato ihany ka. Dia iza amintsika izany no tokony hahalala sy hampelin' izany lesy. Tena tsy fantatra retsy fa izany no feo reko koa. Mety mba mitsatoka kosa angano izany ka. Tsy fantatra fa mila malina ihany tsika. Na koa hoe mety mialina ny sasany fa tsy mahazo mihitsiko. Mety tsy lavitra an'izay tokoa. Iza moa letsy ny tsy mba maka rehefa mba misy poketra latsaka iny. Izany io fa sika tsy miandro ny poketra latsaka izany fa mangarona poketra mihitsy ka. Raha tsy izany tsy mety ny fisondrotana amin'ny fiainana. Ka raha mankely isam-bolana nga avitinina akory. Tena marina letsy izany. Manao be faneny fotsiny volantsika fa rehefa olan'ina atao tsy mahazavatra firy akory. Ka izany lesy no maniry hoe etiketsika. Aza mianina fotsiny amin'ny isam-bolana ao amin'ny fanjakana io la. Za nge le tsy te handraisisy bola avy aman'olona izany fa tsy hitako izay atao e. Ka so dia laha koa za zany makala sy mampely ny fanaontsika ato ka. Za ve le tsy dia mato tena. Ka ohatrany hoe tereny lahy hanao an'ilay fanaontsika ko. Tsy hamadika ny tenako le tsy raha toa ka mahita safanampiny idiram-bola dia ahitsoka lahy zany. Mpinamana zao ve le tsy dia efa andetika. Tadio letsy fa tsy andovandra fanja hoa eno lahy zany. Raha miteny izany kosa letsy ny vola fisotrondronony laha omeny fanjakana afaka ataona vitsy dia efa lova fon'ny fanjakana ho an'ny lamanontolo. Ka ilako lova ihany koa lesy amin'izao fotoana mbola isako izao. Zaho any tena sahirana mila vola betsaka satria manana didy maro tsy maintsy hatrehany. Ka tsy laharery ny be adidy hatrehany e. Fa iza koa e. Zava-misy any amin'ny manam-pofinaina rehetra ny fiatrehana didy isan-karazany. Ny aloha izao no hitako sy tsapako dia ezahako hatrehana amin'ny fomba hitako izao hoe hanamevana anazy. Ary tsika ro lahy ange tohatra ny lany resaka eto fotsiny e. Fa inona ny olany? Ny tena lehibe azy lesy tsy mandingana ny tokony ampiasantsika raha tsy efa dilany amin'ny siviko. Aleo mba nahaka azy koa sika madinika. Tonga ara-potoana ato ampiasana fa tsy manomboka miasa raha tsy amin'ny sivy ihany koa. Ny lehibe ny fitaratry ny kely ary ny kely mitsikaraka amin'ny fotoana skill tsy fantatry ny lehibe. Fahavadika ny resaka e. Elahy zao anao inona rehefa retirety? Za ve? Hampanofa trano ako. Hoay le tena tafabe lahy zany mba atoro lalana letsy zay. Inona ny lalana atoroko ny lahy eto e. Mila mihetsika dia izay ihany. Ary tena mba vetsivetsy lahy zany Vetsivetsy ahoana raha dida? Tsy mba nilazalaza hoe hanao trano mihitsy hatramin'izay. Trano voamboarina nge letsy zany. Ka tsy mba re mihitsy hoe hanao tranoko. Vola voangonina nge no anamboarana an'izany. Ay ve? Fa tsy maintsy mahatafatsangana trano miofa aloha e. Na farafaratsiny mba tsy manofa trano tsony fa mba milamindamina rehefa retirety. Za ndray letsy dia hidina any ambanivohitra vanta vao retirety eto. Ambanivohitra le ty tsy mahavelona. Any ange lahy mba afaka mamboly izay hoaniny. Ka tsy aleo ve le tsy mipetraka eto andrenivohitra ety ihany dia mividy izay hoanina. Toy izay iosombovoka sy fotaka mamboly vao mihinana. Mba miova amin'ny mahazatra letsy nandritra izay taona maro izay nividy sakafo hatrany. Dia manomboka eo amin'ny maretirety dia tsy mividy fa mamboly izay harapaka indray. Dia anylany anylafa tsy mahavita an'izany aka. Vatana zatra ny asa birao ve letsy havita amin'ny forotra eny etsah eny. Ny saina anamboarina letsy Ka tsy manaiky an'izany ny saiko e. Dia tsy vonikio ve lahy zany ko. Ny vatana efa zatra mitsotra nge letsy tsy afaka hiforotra tsony. Nakaizandray ary ty dera ranga. Ho avy eo ihany ndre izy e. Ho rehefa fahatongavany zao nefa tsy ditiziko. Mbola miara-mianatra amin'ny namany kosa izy zay e. Mahabe eritreritra mihitsy ny zaza iny Ianao koa efa lehibe iny ka zaza hoanao koa e. Zany ihany tsy mba nanany dera fa livoatena. Evenao toy ny zaza foana izy isaky ny mandeha zao. Zanako iny ka tsy maintsy tezaiko na efa lehibe manambady azy. Mba manan'izay eritreretiny itondrany ny fiainany koa ange izy fa tsy dia hoe tatananao lavo zao e. Mananjo eritreritra ny momba azy mareniny Tsy mana foana ny zonao mihitsy ny famelana azy mba hiatena. Ka sao dia maninona izy e. Ny kirevy sy ny fitokonana azy efa nilamina ka inona no ahihinao eo e. Ny zanako
Ny zanaka ao zanatsika ihany fa aza de zana tantanina be loatra izy iny mba efa mitombo vatana saina ary fanana izy iny ka tsy fanaony mihitsy angeny toy izao radany karaha zay fa tsy misy ijerena tele ka ny anao koa dia io tele io foana ka tsy maintsy manara-pavao re raha matoa oay ino zany lazainy oay le ty loza-mpifamoivozana tamin'ny ariva teo ontsy sao de tao anatin'io bus io de radanga inona ary ty tonga de mirariratso hoan'ny zanaka ty ka hatramin'izao izy tsy mbola tonga ihany ko mitony aloha ianao fa aza manao toy io hoe andeha eny amin'ny hopitaly aho hijery anjanaoko tena loza koa zany bus arveny akazo tapaka frontio ambotsatofo natolotra anao teo ireo namelona ny tantara Saloy Gaston Jacques Zoma amin'ny rina Nana Totosa Gaston Randriamanalina Nandray Feo Joary Setra Randriatsara fara Rampitsony toy